Nisy fitombona ny tahan'ny fifamezivezen'ny vola tsy ara-dalàna sy tsy mazava voatsikatry ny sapan-draharaha miady amin'ny famotsim-bola samifinina nandritra ny taona 2024. Araka ny tatitra nataon'ny Mamitiana Rajaonarsson, tale jeneralin'ny samifinina omaly alakamisy dia mitetina 403 ary 3 lavitra ariary ny tanin'ny vola mivezivezy tsy ara-dalàna sy tsy mazava nandritra io taona io. Nisy fitombolana 720 izany raha oharina tamin'ny taona 2022 izay nahatratra 700 ary 2 lavitra ariary. Ny 5,5 amin'io dia avy amin'ny fanambarana osika sy hetra tokony ny aloha. Isy noho izany ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny osika amin'ny hetra hoy hatrany tale jeneralin'ny samifinina. Ny faran'Androany Zoma ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoholona. Toy ny fanaony rehefa mamarana fivoriana dia tsy maintsy miresaka momba ny fiainam-pirenena i Kristina Razanamahasoa, filohan'ny antenimera-pirenena. Nanasampikambana ao amin'ny gouvernemanta izy mba hiaino izay rehetra manolo-kevitra. Araka ny voalazany dia firenena iaraha-manana i Madagasikara koa aoka tsy hisy ny fampisaraham-bazana. Notsindriny ihany koa ny amin'ny firongatry ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Naharitra 12 andro ny fivoriana tsy ara-potoana teny amin'ny antenimera rotonta. Lany tsy nasiam-panitsiana sy tsy nasiam-panovana avokoa ireo volavolan-dalàna roa nodiniana. Tanteraka ihany koa ny famelabelarana ny politika ankapobehan'ny fitondram-panjakana nataon'ny praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta. Ho fampiroboroboana ny taranja baskety lalaovin'ny olona telo dia mikarakara fampiofanana ho an'ireo mpisehatra ity taranja ity ny Federasiona Malagasy ny Basketball izay atao ny 12, 17 ary 18 febroary izao eny amin'ny Tahala Knapsa Vontovorona. Araka ny fanazavana noentin'ny Ontso Brenda Nomenjanahary izay ao amin'ny komision'ny baskety lalaovin'ny olona telo dia hisitraka fiofanana avokoa na ireo mpitsara na ireo mpilalao izay notsongaina avy amin'ny faritra maro na ireo mpanazatra ihany koa mandritra ity tetikasa de la rue vers l'or ity. Tetikasa izay natokana indrindra ho an'ny mpilalao vehivavy latsaky ny 13 taona. Ny tanjona moa dia ny hitiliana ireo taniketsa amin'ity taranja ity. Notokanan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Androany Zoma nandritra ny fitsidihany tany Moramanga ny ivitoerana mandray an-tanana ireo zokiolona sy olona mana fahasembanana any an-toerana. Raha ny voalazan'ny filoham-pirenena dia ho afaka misitraka fizahampahasalamana maimaim-poana ny zokiolona. Misy ny toerana voatokana afaka mandray ireo olona ireo ao amin'io ivitoerana io. Ankoatra izay dia misy toerana famakiam-boky, efitrano fivoriana ary toeram-pilalaovana izay atokana ho an'ny olona manana fahasembanana ihany koa ao. Foto-drafitrasa maro hafa no notokanan'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny tany Moramanga Androany Zoma.